Salut toi, hiaraka aminao indray androany mba hiresadresaka antia fandaharantsika ity asa azontsika asiana hira ve izy ty na tsy azontsika asiana hira satria tsy nanomana zavatra momba ny hira amin'ity maraina ity miarabanao amin'ity maraina ny alarobia fa 7 ny volana jona 2024 ity eo mba tsasatsasadalanatsika amin'ny farany taona hiatrika indray zany anomana ny 2026 de hiaraka hifaly indray zany amin'ny farafarany taona iny engany mba samotratra an'izany tsika mianakavy ao anatin'ny tsasatsasadalana tsika amin'izao somary ohatrany mangatsitsika ny fiainantsika amin'izao satria misy an'ireny zany hoe tsy misy zany hoe apetratsika eo an-tanan'Andriamanitra foana ny fiainantsika amin'izao maraina izao hiaraka amin'ity tontolo ity mba hitondratsika lavidavitra mba tsy ho hisy anembatsembana mba tsy niherin'ny satana no anjaka ao anatintsika eo fa mba ny fitiavana feno fahendrena andinika tsara ny zavatra tokony atao amin'izao andro faran'izao miarabanao ary faly miaraka aminao indray amin'ity maraina ty eto amin'ny fandaharana radio RFM 2 tsy nalefako direct any amin'ny radio RFM izy ity fa eto amin'ny Facebook ao amin'ny YouTube te afatatrao de 100% adventiste ihany koa miarabanao rehetra ny amin'ny tokantrano misy anao any na ny alavitra any na ny Angleterre, Grèce sy ny karazana izay mihaino ana amin'izao fotoana izao la France, Madagasikara ary indrindra ny eto Canada raha misy moa any USA de mahafinaritra tokoa ny mihaino anareo amin'izao fotoana izao angamba mbola tsy mety tsy anareo fa za mantsy tsy mila an'izany hoe tsy maintsy miandry 100 personnes ako vao andeha hiteny tsy mila an'izany ahako miala tsiny fa tokony anao zavatra betsaka zany nefa tsy zavatra ataoko zany tsy ohatrany hoe manana projet betsaka efa vita amin'ny teny frantsay de za tsy makalagy zany rehefa manao an'ireny zavatra ireny fa tonga de amin'ny document tonga de avadiko teny frantsay révision de traduire en malgache de zay ohatran'le omaly iny zao fantatro mihitsy hoe aingam-panahy fotsiny mitondra anahy tsy maintsy miteny an'ity zavatra ty satria malahelo zany malahelo satria misy zavatra tsy mety mihitsy eto amin'ity fiainana ty mila tenenina donc amin'izay fotoana zay tonga de manao traduction ao amin'ny Word tonga de traduction en malgache de zay mba tonga le ohatran'ny somary ohatran'ny mot à mot de fa ohatran'ny tsy miteny malagasy satria nanenina mihitsy tsy nianatra tsara ny malagasy ito tamin'ny mbola nianatra tany am-pianarana ohatran'ny natao tsinotsinona nanenina mihitsy no nanenina tongotra matavana rehefa ilaina izy amin'izao fotoana zao satria ilaina ilay miteny ny famarinana satria ny olona miteniteny foana eto amin'ny Facebook eto de zany ndray mba miteny ny famarinana araka ny tokony ho izy nefa tsarovy tsara fa ny angamba memeny cousin ako satria izy filohan'ny pikabary ao Madagasikara raha vao maheno anazy ndraindray miaraba anazy ako miaraba amin'ny Mamadou ako mety meme izy io ndray izosy ny teny gasy ny hafahafa amin'izao fotoana zao lala tsy mahita an'ity vidéo izy ty miala tsiny aminareo indrindra efa misy mpampianatra mandika an'le izy mandany fotoana izy mandika an'le izy alefany aminazy any le izy de averiny aty amiko aty de rehefa adikako amin'ny rehefa avadiko am'le révision sy amin'ny Word le izy de ataoko traduire directement le document de alefako amboarimboariko kely de alefako fa be diso be mihitsy rehefa miverina avy any ny correction rehetra miverina avy any misaotra ninazy manokana ako amin'ny finiavana zay omenana ako sy ny fanampiana tsy moramora ny manao zavatra indrindra amin'ny teny gasy satria efa zatra manao zavatra amin'ny teny frantsay andro antsika de resaresaka amin'ity hoe misy tombontsoa antsika ve ny ady lehibe efa napetrako tao amin'ny postako omaly izy ty mampalahelo fa tsisy ninazontsika atao tsy mahafantatra agnamitsika hoe amin'ny zava-miseho eo amin'ny Israely sy any Iran amin'izao fotoana zao tsy misy tsy mahafantatra ihany koa ireo toe-javatra mitsangany amin'ny tany misy antsika any amin'ny momba n'ity itony pozina vohainiko voamaly le izy mahafaty ara-tsakafo tony eo ihany koa ny halatra ny fanimbazimbana ny fanao ankeriny ny fakana ankeriny sasakely izay eto France tsy fatsy eto Canada izay nandritra ny 3 andro mampalahelo tokoa hoe hitan-drareo 4 kilometra miala amin'ny trano misy anazy miaraka amin'ny alika kely ilay zazakely de avy eo omaly alina hitan-drareo ny fatin'ilay alika fa tsy hita le zazakely hatramin'izao tsy fantatra hoe aiza na ahoana zany rehetrarehetra zany de maneho antsika ny atalantsika olombelona ary miandry an'i Jesosy tsika araka ny tokony izy sy ny maro samihafa ihany koa nametraka fanontaniana ao antsika ako de nisy namaly hoe misy tombontsoa antsika ve ny ady lehibe
isy namaly ary misaotra azy ireo amin'izany valim-panontaniana zany mba hananantena izy valitiny maromaro zany la am'le izy fa mbola tsy tsika zany mbola tsy de mahafantatra tsara an'ity fandaharana ataoko ty de hozaraiko aminao androany zany ty misy tombontsoa atsika ve niady lehibe am'izao fotoana vanim-potoana iainantsika zao apetratsika amin'ny fanahy masina foana ny zavatra rehetra zay ataontsika mba hahafahantsika mametraka mba hahafahany mametraka an'izany vavaka atsika zany eo ampelantanan'Andriamanitra satria tsy manana afa-tsy io tsika afaka mitondra ny vavantsika am'izao fotoana zao makany amin'ny Jesosy ary Jesosy mametraka an'izany zany araka ny fahalalako anazy eo an-tanan'Andriamanitra satria mivavaka ho antsika Jesosy am'izao fotoana zao amin'ny toerana masina indrindra misaotra anazy tsika sy ny voninahitra lehibe izy ameny satria miboaka be ny masoandro normalement tokony hisy orana partirana androany fa tsy misy aty amin'ny tany misy anahy aty misaotra anazy mandrakariva amin'ny fiarovana nandritry ny alina sy ny fitiavana nomeny satria fahasoavana lehibe no omeny atsika am'izao maraina zao miezaka tsy miteny hoe bénédiction sy ny karazany ary satria araka ny tenin'le mpampianatra hoe mila miteny amin'ny teny gasy foana mila miezaka zany manao an'izy amin'ny teny gasy ary angatahana amin'ny fanahy masina zany mba ho tanteraka zany fitenenana amin'ny teny gasy zany satria mba te hanao zavatra amin'ny teny gasy koa de apetratsika eo ampelantanan'i Jesosy zany vavaka izany misaotra tompoko ny ady lehibe atao anatin'ity fandarana ity de resadresaka momba ny ady lehibe voalohantsika ady le nify sy ny fiatraikany nany hoe ny bilan de ny ady lehibe faharoa de avy eo tsika angamba iresaka ny atao hoe ahoana reny filazako an'izy zany ny zaloha ianao kely ty fa ranoratsy ny ohatrany ahoana ny fomba nitondran'ny Josafaty ny fiainany tamin'ny nisy zavatra napahoratra an'izao inona le zavatra tena angatahany Jesosy atao amintsika eto amin'ny ty tany ty am'izao andro faran'izao satria mananiky tena fa akaiky izy zany ary mahatonga saina mihitsy na ny mieritreritra anazy ara fa de hoentintsika moramora ho tanisaika aminao ny fiatraikan'ny ady lehibe voalohany fa alohan'izany angamba de tsara ny ampisehoko anao reo valiteny zay namen'ny olona anankitelo anahy tamin'ity nametraka fanontaniana ty de ny voalohany indrindra de hoe Emila Rakotomalala de nilaza hoe soa fa mbola mitana ny rivotra efatra tsy tsoka ireo anjely io ao amin'ny apokalipsa ny ahitanao an'io ny arovana ny Israely marina mba tsy ho simbany loza ho avy sy ny fahasambarany tonga any an-danitra ka afaka manao ny fahoriana lehibe rehefa afaka izany de hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazatany efatra niazona ny rivotra anankiefatra amin'ny tany mba tsy misy rivotra itsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory asa apokalipsa toko fa 7:1 nahitanao zany de mbola niteny any izy amin'ny apokalipsa toko fa 7:2 ary hitako fa indro nisy anjely hafa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro nanana fanomboa kasehan'Andriamanitra velona ary iry ny antso ny anjely efatra izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe apokalipsa 7 ary aza manimba izy amin'ny fatelo ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisy tompo-kase eo amin'ny andrina mpanompon'Andriamanitra apokalipsa 7:17 de niteneniny hoe tsy niady no amarana ity tany ity fa amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony eo amin'ny ramo any lanitra zany hoe Tesaloniana toko fa 4:20 sy 7:20 miaraka miombon-kevitra amin'ny Emila Rakotomalala amin'izany valiteny zany ho jerevantsika ndray zavatra nitenen'ny anitra ka izy ity efa miroso makany ihany fa ny fifatohantsika sisa no mila hoe eo amin'ny Jesosy irery ihany efa vonina ve ndrao misy toetra tokony mbola ialana de ny tsy tara Satana koa miezaka ny mamono olona isan'andro farak'izay betsaka miombon-kevitra aminazy koa satria maninona satria manao maka ny anjarany Satana amin'izao fotoana zao maka ny anjarany izy manao azy tadio tsara le zavatra nahazo an'ny Joba raha mbola afaka nivezivezy tany amin'ny tany an-danitra izy maka ny anjarany izy ary mameno ny effectifany izy mba hahafahany miady araka ny tenen'ny Emila tatsy aloha tatsy hoe ho avy misy Jesosy mampidina an'ilay Jerosalema vaovao le ady farany mameno ny effectifany izy donc mila mitandriny satria mbola ao anatin'ny fitoerana masina indrindra Jesosy amin'izao fotoana zao ary ozy namako rahalahako ny zokiko mampandinika ity zavatra ity eny tompoko ho tanisaiko aminao ny fiatraikan'ny ady lehibe voalohany ny ady lehibe faharoa de avy eo mampiditra hoe inona ny zavatra tena endrasan'i Jesosy ho atao amintsika ty
nitondra fahafatesana teo amin'ny 2.10 tapitrisa teo eo ito ady lehibe voalohany ito. Enina tapitrisa ny olona invalide, tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy azafady tompoko, ary tsy adino ihany koa ny grippe espagnole, nisy anankiray koa tao aorianan'io. Noho ny fandraisana anjaran'ny tanora tamin'ny ady lehibe tamin'ny fotoana io dia vitsy ireo tanora no velona indrindra taty amin'ny tany Eropa tamin'izany fotoana zany, satria ny ady raha vao manomboka dia tsy maintsy ao Eropa foana. Tadio ratsiary tiana hoe entre parenthèse, Andriamanitra tsy niditra amin'ny ady tsony vao nisy ny natao hoe état juif, zany hoe tao aorianan'ny Israel tany Egypte vao proposen'Andriamanitra izy hoe juif sy ny karazany raha tsy diso ahako oui, satria nisy mivoaka ao amin'ny Babilôna ny ao amin'ny Daniel ny tantaran'ny Babilôna tsy niditra nandray anjara Andriamanitra, ao amin'ny Medo-Persa tsy niditra ihany koa izy, ao amin'ny Greka ny Alexandra tsy niditra izy, ao amin'ny Romanina tsy niditra Andriamanitra, ao manomboka eto amin'izay tsika dia miditra ao anatin'ny atao hoe kristianisma vao maika tsy miditra Andriamanitra fa miaro ilay vahoaka na le hoe vahoaka n'Andriamanitra mitondra n'ilay fahamarinana farany, satria tsika ao anatiny io vahoaka io dia vahoaka no amasina, tsy hoe namasina zany fa vahoaka nomena ny fahalalana mba hitondra ny fahamarinana. Zany hoe mila resadresaka aminareo anio ny atao hoe don de prophétia amin'izay fotoana izay. Population tamin'izany fotoana zany dia tsy tanora intsony, satria betsaka ireo tanora no lasa nandeha tamin'ny ady lehibe dia presque maty daholo zareo, na lasa ohatrany hoe nanana clé maina valida, nanana clé maina dia tsy sady misy an'ilay atao ihany koa ilay anina psikolojika iny tafiditra tany amin'ny zareo tany dia sarotra be ny nisy namono tena, nisy zavatra maro samihafa nitranga tsy fantatra hoe ahoana, fa betsaka ny olona maty tamin'izany tany zany. Ny tanàna rehetra dia potika sy rava ary tsy maintsy no arenina izy ireny, satria teto Eropa no netomboan'ny ady sy ny nefarany, ary ny États-Unis tsy voakitika mihitsy ny États-Unis dia tsy maintsy nitrosa tamin'ny Amerikana ny tanàna Européenne, zany hoe maty nitrosa zareo endetté, tsy misy tsy malala zany angamba isika, satria na dia nandray anjara aza ny Amerikana dia tsy voadona ny tanànany izay misy anazy, ary nanomboka teo no natanjaka ny volany, ny anatanjaka tsy haiko na fiteny zany na tsy fiteny fa miala tsiny ihany aho satria ty zavatra ty no maniko azy zao maraina zao hatramin'ny alina tamin'ny tonga tamin'ny 23h tsy vitako nandefa anazy tany amin'ilay mpampianatra teny malagasy donc miala tsiny indrindra satria efa tonga ny angambana ohatran'izao dia aza mametsina anahy mihitsy nareo sois indulgent avec moi, satria nanenina mihitsy ny ahako tsy nianatra tsara araka ny tena izy amin'ilay teny malagasy, tsy haiko na fiteny ny anatanjaka na ohatrany ao na fomba fiteny anazy fa dia miala tsiny aminareo ahako. Donc tsy voadona mihitsy ny tanàna misy any États-Unis, ary nanomboka teo no natanjaka ny volany izay nisolo ny livre sterling tamin'izany fotoana izany, zany hoe ny livre tena lasa fifanakalozana eo amin'ny tanàna samy tanàna lehibe na makany Madagasikara sy ny karazany livre sterling no natanjaka indrindra tamin'izany fotoana zany ny anglisy. Rava ihany koa hatreto ny atao hoe ny empire germanika, austro-hongrois, ny ottomane, ny Russie tsariste, ary farany niova endrika Eropa taorian'ny ady, satria nisy état vaovao nisokatra, na hoe tonga nipetraka ohatrany hoe Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Autriche, Hongrie, dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanamboarana na hoe la constitution de la Pologne tamin'ny territoire ny Allemagne, dia misy ny Autriche, dia ny Hongrie sy ny Russie, URSS izy tamin'izany fotoana zany matanjaka be mihitsy. Ny ady lehibe faharoa dia tena zavatra tena faran'izay tena mampalahelo indrindra, satria taony nisy ny olona be da be tena maty tamin'izany fotoana zany, tsisy mahafantatra an'izany angamitsika rehefa mijery an'ireny hoe histoire 1945 na mijery ny histoire ny Hitler tamin'ireny fotoana ireny, nampalahelo mihitsy satria tafakatra hatrany amin'ny 80 ka hatramin'ny 5 isan'ny tapitrisa ny olona maty tamin'izany fotoana zany, zany hoe 2.6 isanjato ny population mondiale tamin'izany fotoana zany. 4.50 tapitrisa ny vahoaka tsy manatsiny maty tamin'io fotoana io.
enina tapitrisa ny jiosy no ny vonoina na natao anisan'le hoe holocauste nazi tsisy nahitande raha ohatra ka tianareo jerena le film hoe holocauste nazi iny de enina tapitrisa eo ny jiosy no vonoina tamin'izany fotoana zany ary ahoana fiteny amin'ny temiteny 220 000 tsigane ny tsigane de le atao hoe na tsigane na le hoe génocide tsigane any manouche na koa hoe les roms raha ohatra nareo ka mandeha any France de mahafantatra anazy tsara ny frantsay hoe les roms tanàna faran'izay tena mahanitra ao Europa ary tsy izy rehetrarehetra no manao an'izany fa mpametsifetsy izy ireo tsy azo ampidirina trano satria vitany mangalatra vitany tsy hitanao mihitsy hoe ahoana fomba fangalarana tsaro zany hoe nomade reo européenne reo atao hoe tsigane dia anisan'ny vonoina ihany koa reo 220 000 tsigane ireo nanimba zavatra lehibe ty ok nanimba zavatra lehibe ty ady faharoa ity ohatrany tao Berlin Varsovia simba tanteraka Londres sy Rotterdam tsy maintsy namboarina tanteraka mahagaga Hitler de tsisy mahafantatra an'le histoire angambitsika Hitler de anisan'ny olona ty ohatrany hoe aonan'le firazana izy ty ohatrany hoe Tour Eiffel na ohatrany hoe Arc de Triomphe de rehefa nandalo tamin'ireny tanàna reny izy natanjaka be izy tamin'izany de miteny hoe tsy hosombatsika ty tsy bombarder tsika ty satria tian'le zavatra ohatrany tsy naravany reny ohatrany hoe Tour Eiffel Arc de Triomphe reny ny éviteny mihitsy ny animba an'ireny zavatra reny nefa nataon'ny allié kosa tamin'izay fotoana zay potehany mihitsy ny Allemagne zany misy zavatra mamenatra nataon'ny allié tamin'izany fotoana zany ao ihany koa Londres sy Rotterdam tsy maintsy namboarina tsy maintsy namboarina tanteraka mihitsy Hiroshima sy Nagasaki izay nianarantsika tamin'ny terminal tamin'ny États-Unis sy ny ady lehibe sy ny karazany reny tamin'ny 1994-93 sy ny hafa ihany koa ny bombe atomika napoka izay nanenena ny Truman izy raha tsy diso tamin'ny Hiroshima sy Nagasaki tsy tadidiko tsony le miteny hoe tsy anapoka nanenina izy nandefa niny bomba iny nefa vita an'le satria hatramin'izao mbola misy taiketra mbola misy impact amin'ny vahoaka ao Japon iny bombe atomika nipoka iny nisy ny fotoatsarotra sy ny tsy finoana intsona ilay atao hoe bilan psychologique ny toekarena tsy ampy ny olona afaka miasa satria raha vao misy ny ady de tadidio tsara fa tsy maintsy ny tanora no alefa mandeha amin'ireny ady reny ohatrany hoe 20 à 65 ans tsy maintsy mandeha na hoe 18 à partir misy mandeha à partir de 16 ans tamin'izany fotoana zany donc rehefa miverana reny olona reny betsaka ny maty de tsy misy olona tsony ao anatin'ny faritra nisy ny ady indrindra tao la France Angleterre tsy tena touché satria France Russie Allemagne no tena touché au fait amin'izay fotoana zany satria teo kiky ry zareo au fait de rehefa voadona reny olona reny de betsaka ny maty donc tsy maintsy mitady olona zany mba hanarenana an'le toekarena amin'izay fotoana zay tsy za mahay be afa mijery amin'ny Wikipédia ako tsy za mahay be afa mba documenté ako mialatsiny indrindra de amin'izay fotoana zay raha vao miverina ny asa ny usine sy ny karazany de tsy ampy ny olona hoentina tanteraka ny asa satria ny enanitra ny firenena vokatry ny fandrombana tsy ampy sakafo satria tsy maintsy navozina daholo le bomba rehetrarehetra nalefa sy le tank rehetrarehetra namotika an'le toerana fambolena sy ny karazany reny de tsy afaka namokatra firy tsy ampy ny sakafo mba hatramin'izao raha mbola misy an'le hoe mitady mine sy ny karazany reny any amin'ny faritra rehetrarehetra ny Europa iny misy toerana tsy azo ale mihitsy androhatra nareo efa tany Europa misy ny daroka bomba anatika andenareo ny fanimbana izay ny atraika tamin'ny fitaovana famokarana ireny zavatra reny amin'ny akapobeany ny toekarena eo amin'ny firenena européenne atsinanana de voakasoka daholy noho ny firenena tandrefana toy États-Unis tsy voakasoka mihitsy satria enjana kokoa ny fahatongavan'ny nazi tamin'ireny fotoana reny sy ny tetikadiny fandorana ny tany de nampiarina tamin'ny URSS tamin'izany fotoana zany mba matsihana eto ndraitsika de iverina kely satria nanomboka eto satria misy nanomboka tamin'ny 1800 firy tany États-Unis natonga anazy matanjaka be ohatrany hoe misy anto mihitsy ao amin'ny apocalypse manao an'le nenjehana ny vehivavy de nandeha tany anefitra any amin'ny apocalypse
12 izy zay raha tsy diso hoe nandeha tany anefitra zao misy fiangonana lasa tany anefitra tany fa eto koa nanomboka afataratsika nandeha tsoka matany nandeha natsoka tany koa reo Rome romain na reo reo tsy nataty an'le ady amin'izany fotoana zany de lasa natanjaka be izy tany hoe misy hoe anna démographique amin'izay fotoana zay ohatrany misy nazia nandeha tany Argentine sy ny karazany reny ao amin'ny tantara no ahitantsika zany ary misy koa reo voenjika amin'izany fotoana zany tsy maintsy nitsoka nakany États-Unis tadio fa ireo ihany mitovy ihany reo olona reo araka ny tokony izy zany hoe nandeha nitsoka tany fotsiny izy fa tsy natady misy juif nandeha tany sy ny karazany mba hamatsiana arabolany taorinan'ny ady de tsy maintsy nitrosa ny gouvernement européenne rehetrarehetra tsy maintsy nitrosa de tsombotsombony ihany ny afaka omeko anao reo satria zay no hitako ohatrany hoe nanomehatra any amin'ny 4,5 tapitrisa dollar américaine ho an'ny Grande-Bretagne États-Unis tamin'ny 1945 raha nanome ohatrany hoe 1,19 lavitrisa dollara zanabola roa isanjatony i Canada tamin'ny 1946 zany hoe Angleterre tena nampindra roa araka amin'ny fahalalako anazy miaraka amin'ny tahana zanabola roa isanjatony amin'izay tamin'izany fotoana zany tsy maintsy nandoa roapolo lavitrisa dollara tamin'ny URSS i Allemagne ho fanorenana. Maninona miresaka an'ity toe-javatra ity? De nametraka zavatra taminareo ako tamin'ny maly alina hoe tsy mahatsapa ve ianao hoe ohatran'ny atao ohatran'ny kilalao sika ny ainao manindry bokotra fotsiny izy ireo de lasa lavenina isika adinon'izy ireo satria taorinany ady lehibe faharoa de nisy ny crise 1929 satria tsy nisy tsony ny jeune crise financière matanjaka be mihitsy 1929 ary misy moment nametraka teto amin'ny pageko teto nametraka an'ilay rangahy nametraka hoe za koa zao ny asako mahay an'zao mananjanaka 5 ako ahoana fomba melenako amelomako andreo vady amanjanako reo sy ny fahoriana rehetra à partir 1947 tsy mahay afa-tsy ny tombontsoany izy ireo tadio manana projet anankiray zay fa mbola tsy vitako misy ny atao hoe Black Hole de misy an'ilay atao hoe nisy irlandais anankiray zay nanokatra organisation anankiray mipanakarena rehetrarehetra eto ambonin'ny tany de tsy maintsy mandeha mivory any isa-taona any Hollande na zay itondrany-jareo anazy tsy azo idiran'ny olona hafa mihitsy ny ary tsy fantatra zay zavatra teneniny zareo ao anatiny ao boky anankiray no nahitako an'izay mbola jerevako le satria tsy quelque part any anaty valizy any de miteny zareo reo zany no mandidy hoe zao no ataoko am'ty zao no ataoko am'ty zao no ataoko am'ty fa tadidio tsara misy zavatra marina nytenen'ny Émile Rakotomalala nivakiko anareo terrain loterie Black Hole raha dedinareo tsara vao mipoitra na tongavany trompe teto de Black Hole no namme fahefanany nampanginany Chine tanteraka mihitsy izy satria afaka novidin'ny Amerikana ny canal de Panama donc tadio tsara zay hoe Black Hole raha ohatra nareo ka mandeha sur internet satria an'le boky any ananany sia io organisation secrète tsy tadidiko ny anarany io no midomine io zany no afaka miteny hoe ty omeko anao ty omeko amin'ny banque zao ty omeko amin'ny firenena ohatran'izao A ianao A plus ianao sy ny karazany ao amin'izay fa amin'ny Black Hole de banque matanjaka be indrindra eto ambonin'ny tany sy banque anankiray ao Amerikana mbola mitazona ny fahefana rehetra eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao tsy mahay afa-tsy ny tombontsoany izy ireo ohatrany tsy misy dikany tsony zany mandatsaka raha n'olona izany betsaka loatra ve sa memena ny mila ahena satria mitombo hatrany ny olombelona nefa ny sakafo tsy misy réserve tsony tadio tsara fa tamin'ny 2019 izy tamin'ny 2004 no les réserves céréales ao Suède potiky donc ny presque 25% izay tsy azo ndraisina satria tsy ny refroidira tsony le tsy nisy tsony zany neige am'le mitsana ny neige de tsy afaka nisy problème technique atao anatin'io réserve mondiale io de potika io zavatra io karaha ohatra ka misy zany ny 3e guerre mondiale amin'izay fotoana zay io zavatra io tsy maintsy horofina de averina paritaka ndray nefa tsika 10 milliards ohatrany mieritreritra hoe raha ohatra ka ohatrany mila hena le olombelona amin'izay fotoana zay amin'ilay 10 milliards amin'ilay flux immigration sy ny karazany reny mampatahotra le izy satria tsy hitandrareo tsony zay amelomana anazy amin'izay fotoana zay mahatonga anako miteny hoe tsy misy tombontsoa antsika ny ady lehibe satria nahoana
ary raha miverina ho any tamin'ny 1929 ho aiza ny zanakao ny tompotra anao androkanao ny karama tsy miditra ny trosa amin'ny fiara ny trano ny sakafo hoaninao isan'andro ary raha tereny ianao andeha hiady ohatrany eritrereto tsana aloha raha azotsika ataony mivavaka de mivavaha fa mora amintsika no miteny hoe raikitra ito io ny farany fa ny adininao ny fiatraikany avy eo inona ny zavatra nytenenin' Jesosy atsika ary amin'izay fotoana zay alao saraitsaina anie vao antso ianao andray anjara amin'ny hoady io izany hoe andao hiala eo amin'ny fianakavianao ny zanakao ny vadinao ny havanao ny ao anatin'ny sainatsainanao voalohany indrindra dia ny hoe ho tafaverina eto amin'ity toerana misy anaty ve aho ahoana no aviny reto zaza ireto raha tsy tafaverina aho ny any antoka sisa azotsika alaina angamba dia ny hoe misy Andriamanitra mety tsy ahita azy ireo itsony ianao raha tsy amin'ny fanjakany lanitra inona ny zavatra manandanja indrindra azonao lazaina amin'izy ireo tsarova fa niatrika izany olana zany Jesosy rehefa niomana hiverina ho any an-danitra ho avelako rereto ve reto zanako reto tahorinina nanomboana anazy teny amin'ny hazo fijaliana inona ny vesatra netiny teny ny farany ho an'ny mpianany raha mamaky ny vavaka sy ny torohevitra farany izy hojerevantsika ao amin'ny Jaona 5:17 dia hoy izy hoe izany zavatra izany no andidiako anareo mba hifankatiavanareo mila mifankatia isika mila mifankahazo isika ohatrany tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany indrindra isika dia mahita loha hevitra miverimberina manao hoe firaisan-kina fitiavana ary fikatsahana n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mora ho any miteny hoe hipoka zany ny samy amoaka ny na Iran zao manana ny bombe atomika dia samy anao zay tiany ataony rareo samy amoaka ny Chine andefany anazy Corée du Nord andefany anazy URSS andefany anazy USA andefany anazy France andefany anazy samy andefany anazy izy potika ty tany ty amin'izay fotoana zay io le farany sy ny hafa ihany koa fa tokony ho fantatsika tsirairay avy araka ny valiten'ny Emile Rakotomalala hoe tsy niady no amarana nyty tany ty fa ny fiverenan'i Jesosy fandrony eny amin'ny raha ho any lanitra zay hitantsika ao amin'ny telo Tesaloniana voalohany 4:9-12 marina be io voalazana io ary ny tanjona tokony hifatehan'ny masontsika araka amin'ny voalazan'i Jesosy dia zay hitantsika ao amin'ny Apocalypse 4:4 zay mivakiko taminareo omaly ka hatramin'ny fafito manao hoe aritako fa ino nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra manana filazantsara mandrakariza ho toriana amin'izao monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy samy fiteny ary ny olona rehetra 7 nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miakofa eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany ranomasina ary ny loharano raha vao miresaka atitsika dia tadio fa manimba n'ireo zavatra ireo ary tsy tatin'Andriamanitra io satria manimba ny zavatra ny sasarany na tsembohany zany tsisy izy amintsika olombelona na ny intelligence artificielle na ny robot ny mahavita manamboatra zavatra ohatra ny vitan'Andriamanitra nanao an'io lanitra sy tany io mbola ao tsika ny misotro rano mbola ny masoandro mamelona atsika tsy mila normalement tsika tsy mila antony hoe calcium sy ny calcium sy ny vitamine sy ny karazany tony fa io ihany dia efa mamela atsika mbola ao ny trondro azo tsika na dia efa mipotehana ary hoe efa misy mercure sy ny tsy haiko tsony ny ao anatiny ao efa misy efa déchet efa tsy azotsika hohanina tsony mbola ao tsika ny miaina mbola io ny sakafo hohanitsika isan'andro mbola reo ravinahitra sy reo biby nataon'ireo no hohanitsika amin'izay fotoana zay raha mametrametraka izy hoe zay tadido tsara zay fa tsarovitsaro izy zay ary ino nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nana filazany tsara mandrakizay zay no asantsika amin'izao fotoana zao tamin'ilay nametraka an'ilay posta omaly alina dia nanoratra hoe tsy misy afa-tsy ny vavaka no azotsika roso amin'ny toe-javatra ohatran'izao tany amin'ny farany amin'izao van'ny fotoana iainantsika izao ao anatin'ny mety isin'ny fifandirana tsy mbola nisy to azy teo amin'izao tontolo izao isika olombelona kristianina na ny fiangonantsika ao anatin'ny manana n'ilay famarinana farany dia tsy maintsy manaraka ao ny torohevitra zay nomeny Jesosy mba hikatsaka ny fanahy sy hiara hivory anao asa fitoriana izay manandanja kokoa no miteny hoe io ny farany sy ny hoe raikitra indray ty ady ty zany dia ho faty etotsika
lasa feno fatahorana ny fiainantsika amin'izay fotoana zay a raha izay no fomba hitondrantsika anazy satria ny ady de mitondra fahafatesana faravana tsy fitiavatena tsy fitiavana ny hafa fandrombana fanaovana tsinitsinina ny hafa tsy misy afa-tsy ny mamita ny asa no tanjona ialana amin'ny zava-mitranga toy izao mety sarotra amintsika zany mety mampatahotra mety mamenatra sy tsy azo tanterahana ny asa amin'ny maha-olombelona atsika izany ny antony tsy maintsy angatahantsika vavaka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra de mihaino atsika ary manampy amin'ny herin'ny ray manontolo rehefa miantso azy isika amita anito asa ito tsy tokony menatra tsika tsy tokony menatra ho atsika mila tenenina ny fahamarinana satria mahatonga mbola mivoaka ny zavatra ohatran'izao sy ny menace isan-karazany hoe bomba nucléaire sy ny karazany miseho eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana zao de satria tsy manao ny asantsika atsika araka ny tokony izy mbola varinitsika nefa fa misy zavatra efa mipotra mipetraka amin'izao fotoana zao avoakany amin'izao fotoana zao hoe io ndray maninona atsika tompoka no mbola miafina ao anatin'ny seza fiandrianana mahafinaritra mbola mibalagna manao an'izay tiantsika tao satria maninona adinitsika le afatra ny tenenin'Andriamanitra ny tenenin' Jesosy tsy tokony ho variana tsonitsika fa hibanjina amin'izany raha ho any lanitra ary hiandrandra ny masotsika eny amin'izany toerana izay nampanantenanantsika izany tadio tsara lay ady mahafinatrehan'ny Josaphat izay hitanao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy 15 ka hatramin'ny 17 manao hoe ary Josaphat nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehova teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe ry Jehova Andriamanitry ny razanay tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao ry Andriamanitra tsy anao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sakaizanao ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe toy izantsika ao amin'ny toko 7 raha manjo anay ny loza na sabatra na famaliana na arety mandringa na mosary ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eo anatrehanao izahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay de ianao ka amonjy koa indreto ny taranaka Amona sy Moab ary avy any amin'ny tendrombohitra Sera dia tsy navelanao ho tafian'ny Israely fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte ka niviliko fa tsy nandringa anazy nefa indreto izy mamaly ratsy anay ka avy androaka anay amin'ny lova nomenao anay Andriamanitra tsy tsara azy va ianao fa zahay de tsy manan-kery anohatra ireo olona betsaka ireo izay avy hamely anay koa tsy hitanay izay ataonay fa ianao no andrandray ny masonay ary Joda rehetra mivadiny amanjanany koa de samy nitsangana teo anatrehan'ny Jehova miady mafy tsika amin'izao faran'izao amin'io resaka ady io satria Satana de tsy amela antsika andehandeherery ohatran'izany raisiny eo andahatsoratra nomeny Josaphat ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ka hatramin'ny andininy 15 ka hatramin'ny 17 hoe de ataovy hoe ianao no miady mafy amin'izao fotoana zao miady amin'ny Satana ozy izy Madame Hélène Goodwhite hoe tao amin'ny Review and Herald tamin'ny febroary 1904 rehefa misafidy ny fatoka bebe kokoa amin'ny vavaka ianao de hitay ianao Andriamanitra ary anamafy orina ny fonao amin'ireo andro sarotra zay ho avy mbola manatentsika fa mbola eo ihany lay anjely anakefatra mitanany rivotra tsy hitsoaka mbola manatentsika fa tsy misy zany ady fahaefatra zany kosa isika de tokony hiala amin'ilay reare lay mahavariana atsika fa hifantoka bebe kokoa amin'io asa io matody Jesosy ny teny hoe tonga tampoka ohatran'ny mpangalatra aho de tadio fa
tonga tampoka ohatran'ny mpangalatra izy zany hoe entre amin'ny midi minuit hatramin'ny 3 maraina iny zay mbola eo ianao mbola manofinofy sy ny karazany iny raha tsy vonona ianao de lasa ohatrany lay 5 Virginia tsy nandrehatra ny jirony. Ilaina ny manjehatra ny jironao, ilaina ny mizara ny tenin'Andriamanitra satria atombotra ny andro. Manasanao mba hivavaka eo amin'ny tokantranonao, manasanao hivavaka miaraka amin'ny fianakavianao ara-pivavahana na ny mpiangonana rehetra zay misy anao any. Angamba afaka misafidytsika hoe mila sakafo maivamaivana amin'izay fotoana zay satria tsy tiantsika ny misakafo, tsy mamenatra ny teny amin'izany. Angamba tsy teneanao hoe mifady hanina amin'ny zavatra zay ohatran'izany fa ny zavatra teneniko anao hoe raha afaka atao de mifototra bebe kokoa ao anatin'ny vavakantsika amin'izao fotoana zao. Azo atao ve ny miteny hoe tsy hivavaka ao anatin'ny zavatra tadiaviko ahako fa mba hivavaka mba hahafahan'ny fanahy masina midina atao anatiko ato. Zany hoe tsy ny zavatra zay rehetra manitikitika mifoko amin'izao fotoana zao zany ny zavatra tiako no angatahako fa ny zavatra zay ahafahako manao ny asa mba tsy hamenatra sy tsy hampatahotra anahako mba ahafahako manitona sy miteny amin'ny hafa hoe miomana fa ho avy Jesosy, miomana mibeba fa ho avy ny farany, miomana fa hatombotra izy ity satria efa hitantsika io ny menasy nefa ny anjely anakefatra araka ny teneniny Emile Rakotomalala de mbola miaro atsika amin'izao fotoana izao. Mila fahendrena sika amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Tokony hanokatra andro maromaro tsika hifadiana hanina ary mivavaka ihany koa ho an'ny mpitandrina atsika, mpitondra ao anatin'ny fiangonana ny tiako tenenina ary isika samysika kristianina satria tsy manana afa-tsy Jehovah tsika raha ohatra ka miala eto amin'ity tany ity. Ary na misy ary zany ady lehibe fahatelo zany de tadiofa ny anjelin'i Jehovah de miaro anao eo amin'ny tafotranonao mba tsy hahafahan'ny Satana manafika anao satria matahotra ny anaran'i Jehovah ianao. Atolory eo an-tanan'i Jehovah ny fiainanao ray manontolo de mangataha aminy hoe apio aho mba hidina amiko ny fanahy masina ary apio mba hisokatra ty vavako ty mba ahafahako miteny hafa hoe mibeba, miverena adinoa ny zavatra rehetra tsy ao anatin'ny baiboly satria mena malahelo ahako. Raha ohatra ka ny rahalahako, ny cousinako, ny havako, ny namako tsy mahafantatra natao zay ajamba anazy nefa zahako hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay nefa ary zareo tsy hiditra. Tsy mampaninona anahako mijery anazy mahafantatra hoe adino eto ahako no mijery andry zareo hoe tsy tafiditra any izy. Zay ny mba zavatra tiako zaraina anao eto amin'ny radio RFM androany ity. Manatena ako fa andray zay zavatra rehetra mba niteneniko taminao ianao tsika kristianina rehetra tsy akanavaka. Aza mieritreritra hoe iisy io ady io fa tadio foana fa Andriamanitra mbola mitana mbola tsy manala andreo anjely anakefatra araka ny tenen'ny Emile reo amin'ny apokalipsa reo mbola mitana andreo anjely reo mbola mitana an'le rivotra tsy ho tanteraka mihitsy ny tompoko ny ady lehibe fahatelo ary tsy tombontsoa atsika mihitsy nisy ny ady lehibe fahatelo. Misaotra tompoko.